3, 2, 1, action. Bébé, efa action hein. Marina bébé. Bébé action hein. Hay, azafady ry anaka. Ka manahoana daholo tsika rehetra mpanaraka ny fandarana matomaso. Ato anatin'ny fahasalaman'ny beantitra tsika zao a. Andao tsahivitsika kely ny loha hevitra. Misy miantoka ve ny fahasalaman'ny beantitra any aminareo? Izy raha ny tianao tazoma ao an-trano ve sa alefa amin'ny toeram-pitatezaina beantitra mety? Inona no antony? Tokony ho averina ampiasaina ve ny karatra maitso raha ny hevitrao? Inona no antony? Ankasitrahanao ve le lalàna vaovao mampiemitra ny taona fisotrondronono ho 10 taona ho an'ny lehilahy ary 10 taona kosa ho an'ny vehivavy? Raha zao ny antony. Raha ny zavatra tsikaritray tamin'ity indray mitoraka ity dia somary niena kely ny tahan'ny fandraisana anjara. Asa mety hoe variana amin'ny resaka pesta ve tsika? Andao ny jerena kely ny vidéo nalefanareo. Misy miantoka ve ny fahasalaman'ny beantitra any aminareo? Izy? Any aminay zany tsisy miantoka fa dia ny fianakaviany ihany miantoka azy. Raha ny any aminay aloha zany beantitra dia tsisy miantoka. Le hoe misy miantoka ny beantitra aloha dia sarotra fa mipetraka amin'ny zanaka aman-jafiny efa antitra manko izy. Tsisy. Fianakaviany? Tsisy. Fianakaviana ihany miantoka ny beantitra rehefa marary. Ilay zanany ihany miantoka azy. Tena tsisy miantoka aloha zany fa dia ny ao an-tanàna ihany miantoka ny zahay zafy raha ohatra ka raha zany na ray aman-dreny koa anatin'izay koa. Misy irako zao tena fako azy. Tena misy miantoka tokoa ary isaorany fanjakana zany amin'izay lafiny fiantoha ty fahasalama-beantitra izay. ny fianakaviany. Samby mianto-tena zany fe misy koa ny mpiantoka. Aminay atao aloha misy miantoka. Resy ny dokotera maimay foana ny beantitra. Misy miantoka misy tsy misy. Tsisy miantoka. Tsisy zay. Fa zahay ihany andro miraha an'izay zaho. Tsy misy fa ny zanany ihany mikarakara fahasalamana. Tsy miantoka ny knapsy. Ny zanany ihany miantoka amin'ny fahasalamana rehefa marary izy. Fianakaviany ihany miantoka azy. Hatreto aloha dia mbola tsy misy mikarakara ireo beantitra izay amin'ny faritra izay manodidina anay fa kosa rehefa marary izy ireo dia ny zanany ihany na ny fianakaviana izay akaiky azy no mikarakara azy rehefa misy ny tsy fahasalamana. Ie, ao aminay zao misy beantitra dia izay ihany miahana izao. Raha ny tianao, tazoma ao an-trano ve sa alefa amin'ny toeram-pitatezaina beantitra no mety? Inona no antony? Alefa amin'ny Ho tiako le aleo alefa ankany fiteza-beantitra zao amizay mba voara-maso fidaty mpikarakara resoty fahasalamany tsy miasa reky agny fa lefa mandramby sakafo avao amizao. Tokony ho karakarana fianakaviany avao. Raha ny tokony marina zany tokony ho karakarana any an-trano ny beantitra. Tazomina an-trano satria voakarakara ny fianakaviana. Nao ny fantatsa aloha tokony alefa reky. Araky ty fehiko zany aleo rehefa alefa amin'ilay mpiteza beantitra regny satria tsy misy olo miteza azy raha ohatsy izy mipetraka avao fa lasa mijaly be. Nisy hatrizay zany hoe niantitra tena dia tena ihany no mitaiza azy. Naka aminay tazomina an-trano ao tsy dia karakara avao izy. Arakaraka ny fianakaviany ihany ka. Raha ohatra ka ny fianakaviany mahazaka azy afaka mikarakara tsara dia tsara ho azy ny mipetraka ao amin'ny fianakaviany. Fa raha ohatra ka sendra an'ilay fianakaviana tsy mivaky loha ray aman-drenireo dia mapetipety kokoa ny beantitra ny apetraka amin'ny fitaizana beantitra ireo. Raha araka ny hevitrako manokana aloha zany dia tokony mitazomina ao an-trano beantitra. Antony dia mbola kely agnao mitezany dia sahala hoe zany tsy manaja azy satria valom-babena tokony ilana. Dia mba manao an'izany valom-babena zay. Fomba malagasy dia tsy mety zany hoe tena amin'ny toerana fitezana beantitra zany fa tsy maintsy miantitra amin'ny zaza hendry ao agnatin'ny tokantrano izy mipetraka ao agnatin'ny tokantrano zany ray aman-dreny nabenao izy dia alefa namanokana ve rehefa fatotra.
tokony misy karazana toerana zany hoe karazana anzena toerana misy hoe aforon'ny fanjakana atao fitazomana ny beantitra na fikarakarana azy mba tsy hasahirana le manodidina azy. Atrano satria ny antony moa zany zon'ny maha-olombelona zany dia ao am-pelatanany ny akonana zany ny tokony hitazonana anazy. Fa raha ny hevitra aloha dia izay hoe aleo izy atao eny amin'ireny akany ireny. Raha ny tiako aloha ao an-trano any satria fianakaviana dia dadabeana ihany dia tsy alefany. Tokony averina ampiasaina ve ny karatra maitso raha ny hevitrao? Inona no antony? Tsy tokony averina satria tokony hitovy daholo ny olona rehetra. Ie, tokony averina ampiasaina ny karatra maitso satria rehefa ohatra hoe makany amin'ny banky izy dia mba vetivety. Tokony averina ampiasaina ny antony dia mba azahoan'ny beantitra tombontsoa kokoa manana an'ilay karatra maitso. Ie, satria amin'ireny zareo mba mahazo ny zoan'ny zareo na ohatra hoe any anaty bus fotsiny. Raha tena marina aloha tiako hiverina ndraiky aloha zay. N'anton'izay ohatrany fo avao koa. Hoe manakarata zay zany amin'ny fitaterana ohatsy hoe andehana ataontsika hoe zany safo zanany na zafiny dia mba manakaratra iny izy mba moramora kokoa zany andehanana amin'ny famoitoizany mba mandeha zany. Tokony averina. Raha ny tena izy aloha tokony averina ireny satria amin'ny maha-beantitra azy zany dia tsy afaka mitady sy afaka mitovy amin'ny olona matanjaka rehetra. Tokony averina aloha. Le aleo aherigny. Tokony mbo aherina. Tokony aherina. Laha amiko aloha tokony hampoly satria mba magnavotry beantitra eo zany karatra iny tokony hampoly. Tokony averina satria mba halahan'ny beantitra ray. Tokony satria iny hanampy azy. Manahaky fehiny koa zany tokony aherina ndraiky. Fitolà mba anisan'izay zany tokony mba averina indray zany zavatra. Tokony ilaina satria sy manana zavatra ilaina daholo mahitsy izy. Tokony averina ny antony satria iny mba fampirarakely ho an'ny antitra. Araka ny hevitra aloha dia tena ilaina ary mahomby ny fampiasana azy mba hanamaivana ny vola mivoaka amin'ny beantitra izay efa tsy mandray karama feno intsony. Tokony averina tegna manamora ny fiainana ny beantitra. Aloha averina dia amin'izay mba tsy sahirana koa na mitaiza. Raha tena izy dia hoe tsara iny averina ny karatra maitso satria mba miaina kely zany ny zavatra ho an'ny olon-dehibe zany mba miaina kely ny fiainana ny zavatra ohatra hoe mandeha bisy dia miaina kely. Ie, satria mba tsy dia misy dépense firy eo amin'ilay beantitra. Ie, satria mba fitonjovana ny beantitra amin'ny zavatra rehetra zavatra publika rehetra tany. Ie, tokony averina satria mba nomezana tombontsoa an'ireo zokiolona. Ankasitrahanao ve ilay lalàna vaovao mampiamitra ny taona fisotrondronono 5 taona ho an'ny lehilahy ary 10 taona ho an'ny vehivavy? Lazao ny antony. Tena tsy ankasitrahako mihitsy satria ankehitriny efa bobaka ny tanora mitady asa dia nefa ny beantitra mbola miasa dia ahafahana hidiran'ny tanora miasa dia aleo retiretena aloha ny beantitra. Raha ny toekarena eto Madagasikara sy ny fitombom-ponina eto Madagasikara zany dia tsy mety zany hoe 5 taona satria maro dia maro ny zaza efa tonga taona hiasa ary mitady asa amin'izao tanora be amin'izao fotoana izao. Amiko aloha zany reo mbola olona mbola vao afaka mamokatra dia tsy tokony hoe hisotro ronono malaky. Raha ny hevitro manokana dia aleo izy tazomina amin'ny taloha ihany satria efa tena osa ny olona amin'izao tratry ny sakafo efa tsy natiraly sy ny fiainana ny rodoroton'ny fiainana dia efa malaky osa ny olombelona. Tokony mbo efa hiala sasatra izy zany. Tsy akasitrahako satria ela loatra amin'ny fampiasana. Tsy akasitrahako satria taraiky loatra ilay izy raha mbola amin'izany fotoana izany fa aloha mazatra ihany. Tsy akasitrahako satria ela loatra ny fampiasana. Tsy akasitrahako fanemorana fisotrondronono satria tokony mba atao aloha fa efa antitra be izy raha izany indray tokony mba 10 taona dia efa misotro ronono ny vehivavy dia 10 taona dia misotro ronono ny lehilahy.
Tsy akasitrahako satria ela loatra le fotoana isotronon-dronono mbola mihemotra indray. Raha amiko manokana aloha dia tsy akasitrahako le hoe ahemotra ny taom-pisotron-dronono ho 5-12 taona ny lehilahy, 12 taona ny vehivavy satria nahoana amin'izany fotoana izany dia efa osa dia osa ireo olona ireo mety tsy havita ininona intsony tsara ary raha arosa alohan'ny efa mahazatra izany taom-pisotron-dronono izany. Tsy mety koa zay satria efa lehibe izy tsy tokony hiasa fa teo ny hoe mba misotro ronono amizay koa zay. Raha ny tokony izy aloha tokony hoe le mitazomina an'le taloha ihany le 20 taona sy 5-12 taona. Le izy fa tsy ahemoko izany satria zay hoe araka le teniko teo ny izy efa antitra hoe tsy afaka mitady. Ny sarasara aloha zany dia efa manahaky ny 10 taona izy tena soava satria le olo koa zany mety habe loatra koa namboatsy mihoatra avao zany le akara le tao le lasa zany miteraky olana amin'ny asa satria efa tokony hipetraky ny 10 taona avao zany lefa mijaly. Io zany arakaraka ny fanjakana avao zany io. Arakaraka ny fanjakana avao zany io. Fa tsy raha fa tokony izy aloha dia 20 taona fa arakaraka ny fanjakana avao. Tokony tsy ho mety satria fa antsy loatra. Tsy mety satria fa antitra be loatra Tenao zay tentsika raha mpangona ny tatrana alefanareo taty aminay dia mbola be dia be ireo olona miteny hoe tokony tsy ahemotra ny taona fisotronon-dronono satria mbola ao ireo tanora izay tsy hanasa ka mila miasa avy hatrany. Misy koa ireo olona izay milaza fa tsy mahafoy andefa azy ireo any amin'ireny toerana fitaizana be antitra ireny. Manamarina zany ny tenin'ny popiny Jeanne manao hoe tsy tiako alefa any amin'ny fitaizana be antitra zany aloha nenahy, tsy mety amin'ny fisainako zany. Ary efa toetsentsika malagasy le tsy misara mianakavy, tsy tiako tsotra fotsiny izao nenahy, fela marina iray trano maty iray fasana. Andao jerentsika kely ireo reportage nalefan'ireo zafikely mady reporter azotony. Izy ka misy zanaka an-tegna tsy maintsy karakarainy zanaka an-tegna fa matoe. Tokony zay misy antoka zay ilay fahasalamanan'olo matoe. Rehefa misy dia fanjakana. An-tegna koa misy zanaka zegny tsara zegny tazomina an-tragno fô ny be antitra satria fa eo izy mba miaroaro amin'ny fianakaviana eo izy. Tokony tsy alefa koa zay matoe naka satria ndrendray tsy za tompony fo zay mavita mihokoko izy fa ndraindray rô olo aby miasa agny rô tsy avita ndraindray zo amany egny tsy vitan'olo raha zay fa an-tegna tompony zay mavita mikokoko rantegna. Tsara tohizana zegny karatra metso. Ia, mety tokony avera. Tokony miasa boka mba efa nijaly madio. Mety aminaka zegny izy retirety. Amin'ny hevitrinaka manokana zegny tokony farany zegny 60 ans zegny olo nity, lehilahy zegny retraite, viavy zegny 55 ans. Ndray tokony atao 50 ans feky 60 zay fa lasa lavitsy loatra. Ndray 60 fa reraka mbola mitoso 55 koa. Efa hitanareo ina moa izy teo? Facebook e? Facebook ao ny lohahevitra antsika amin'ny herinandro manaraka indray. Zay aloha fa bebe mbola maika velominareo dia aza ty fa isan-kerinandro eto amin'ny Matimaso miteny anao dia mitentsika. Ary lalana? Satranaka. Raha isaky ny alatsinainy, ny alarobia, ny zoma ary ny asabotsy ny fandarana Madimaso. Raha te handray anjara ianao dia mandehana eo amin'ny page Facebook Madimaso ary valio fanontaniana izay mipetraka isan-kerinandro amin'ny alalan'ny vidéo, na sary, na commentaire. Ny vidéo ataonao dia azo alefa MP amin'ny Madimaso na koa alefa mailaka amin'ny madimasotv@gmail.com.